Resaka sehatra ara-tsosialy izay ihany moa no mikarampitsy kosa ny hetsika izay ho tanterahany vovonan'ny fiaramientany mpiasa-panjakana na F3M. Ny ompana indrindra amin'ny fitakiana izay nataon'izy ireo hatr'izay no isan'ny antony izay hetsika izay fanampananjavana azy. Raha piso zany ny mpiasa-panjakana tarihan'ny plateforme syndicale F3M na fiaramientan'ny mpiasa-panjakana malagasy dia tokony hanao hetsika désobéissance générale eo amin'ny lalana manoloana ny ministèren'ny fampianarana eo Anosy. Io hetsika io zany dia taorian'ny fanomezanay 27 ora ho an'ny fitondram-panjakana ny hamalina ny grille indiciaire aligné consolidé. Sady nametraka ihany koa zany taratasy tany amin'ny primature zany mahakasika ny fisian'io hetsika désobéissance générale ho ataon'ny fonctionnaire io. Tapitra moa zany le feptaona dia tsisy ny valiteny nataon'ny fitondram-panjakana dia takin'ny mpiasa-panjakana tarihan'ny plateforme syndicale ny F3M zany dia ny alignement sy ny consolidation ny grille indiciaire izay tokony nampiarina tamin'ny volana septambra 2024 efa tapaka tamin'ny fevrier-ben'ny mpiasa-panjakana izy io teny amin'ny CCI Ivato nefa dia tsy nampiarina moa zany zay tsika efa 2013 zao dia apetraka ny hoe tsy firaharahiana tanteraka ny mpiasa-panjakana zany ny ataon'ny fitondram-panjakana tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina ka tsisy ninninona intsony zany atenainay amin'ny Andry Rajoelina fa dia aneo ny tsy fahafalianay zany zahay raha piso eo Anosy eo amin'ny lalana manoloana ny trano ministèren'ny fampianarana zany.